Taranja basketball kosa indray no resantsika manaraka efa nanomboka ny volana May lasa teo no nikarakara ny fifaninanana antsoina hoe tournoi As du Quartier ny amin'ny faritra Analamahitsy iny ny amin'ny kianjan'ny cité Analamahitsy zany no nanaovana izay fifaninana izay ka ny club ny TAC BB sy ny Tandem no nanao izay manazava ny sotry ny fifaninanana sy ny mbola ho avy indrindra ary Andriamatoa Maheritiana Randriana Arsoa iray amin'ireo mpikarakara. Mba ho fampandrosoana ny taranja basketball eny amin'ny faritra Analamahitsy sy ny manodidina ary ny faritra avaratr'any dia nikarakara tournoi de basketball As du Quartier izay i TAC BB sy ny Tandem eny amin'ny faritra Analamahitsy cité. Dia manaraka an'izany maro ireo mpandray anjara izay nanao an'ny fifaninanana, ahitana eo amin'ny mpandray anjara 5.3 eo. Dia manaraka an'izany ahitana sokajy anankiefatra ny fifaninanana izay ahitana U18 hommes, dia U23, dia senior hommes, dia senior dames. Ny fifaninanantsika dia efa nanomboka efa ela ihany, izay nanomboka teo amin'ny volana May teo dia izay farana amin'ny 3-4 ny finale. Hatreto aloha ny fahitana mpikarakara ny tournoi izay nikarakarana ity dia faly tokoa izay satria tafita tsara ny hafatra tianay ho ampitaina amin'ny zareo ary ao anatin'izany koa maro ireo ekipa izay namaly ny antso, maro dia maro tokoa izy ireo fa tsy voatanisa eto fa hisorana be dia be andry zareo izy izany. Dia manaraka izany mampananteny izay mpikarakara ety amin'ny faritra Analamahitsy cité no anisy 3e édition indray. Fa izay aloha mbola tsy ho fantatra ilay daty fa ho tenenina aminareo mena manaraka eo ihany ny mendalana eo ihany.